Asan'ny apôstôly toko fahadimy ny andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 1 Acte des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 41. Levaita, pakitsika aminarany tompo. Ary rehefa nentiny dia napetrany teo anatrehan'ny Sinedriona ireo, ary nipisorona be nanontany azy ka nanao hoe: efa noraranay mafy dia mafy ianareo, tsy ampianatra amin'izany anarana izany kanjo indro efa nofenonareo ny fampianaranareo Jerusalema, ka tianareo ankinina aminay ny ran'izany lehilahy izany. Fa Petera sy ny apôstôly namarika nanao hoe: Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an' Jesosy izay novonoa ny tananareo, nantononareo teo amin'ny hazo. Izy nasandatry ny tananakavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, hanome fivebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izay dia vavolombelony izany zavatra izany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Ary nandray izany izy dia lotika ny fony, ka niendry amono azy izy. Dia nitsangana teo amin'ny Sinedriona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna, izay nalaza teo amin'ny olona rehetra, ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany: ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa mitsangana fahiny teo Odasy, ka nanao ny tenany ny zavatra tokony hoe 700 taona no isan'ny lehilahy, izay niandany taminy, fa novonoana izy, ka niaraka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinotsino. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka, dia nitsangana Jodasy avy any Galilea, ary izy nitaona olona ikony anaraka azy, dia novonoana koa izy, ka niaraka izay rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo, mandefera amin'ireo olona ireo, ka avelao ihany izy. Fa raha avy amin'ny olona izao saina na asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azo nareo foanana, sao dia miseho ho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy, ary efa niantso ny apôstôly izy, dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny any anaran'i Jesosy intsony, ary dia nandefa azy handeha. Ary ireo dia niala teo anatreny Sinedriona sady faly, satria natao miendrika mihoatra ny fafambaraka voninahitra izany anarana izany, ary tsy nitsara nampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo akanjan'ny tempoly sy tao an-trano izy. Amen.